Fédération Madagascar avaratra mifototra amin'ny fanabeazagna no lohahevitra no banjigny nandritra ny fiofanagna izay natrehan'ireo talentsekoly adventiste sy ireo membre adventiste managna sekoly izay natao tao amin'ny distrikany Nosy Elville ny efatra hatramin'ny 10 May 2024. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelogno ny fanabeazagna ary niagnatsara ny setrin'ny fanabeazagna eo agnivon'ny tokantragno sekoly fiangonagna ary ny fiarahamonigny no tanjogno nandritra ny fiofanagna araka ny nambaran'ny Rawely Arjo tale nasionaly ny fanabeazagna adventiste. Ny tanjona moa zany dia fampandrosoana ny fanabeazana satria tena zava-dehibe ho fiainana zanak'olombelona ny fanabeazana izay. Ary io fanabeazana io tokotelo mamasana andro ny sekoly, ny fiangonana, ny tokantrano zany. Dia ireo sehatra telo ireo zany samy nomena tanana natao anatin'ny fiofanana rehetra izay natao nanomboka tamin'ny alasinainy teny Nosy niaraka tamin'ireo talentsekoly atao anatin'ny Fédération Madagasikara avaratra zany. Misy koa nefa afatra fampianarana fanofanana ihany koa ho an'ny mpianatra, ho an'ny mpianatra zany indrindra fa ireo mpianatra ireo tanora manala fanadinana izany. Dia eo ihany koa ny fanofanana ny fiangonana satria ny fiangonana ihany koa manome tanana ao anatin' izay fanabeazana izay ary ny fiangonana toeram-panabeazana lehibe ihany koa izay natrehana ny alahady zany tamin'ny fotoana farany hitantsika jiaby maro teto tonga ireo ray aman-dreny ireo fanabeazana ny ray aman-dreny inona moa ny andraikitra ny ray aman-dreny hampanjary an'izay lafiny fanabeazana izay. Tena antony manokana ihany koa ho fanomanana sahady ny taom-pianarana vaovao sy ny tohany rehetrarehetra volana menina no manaliza mba hahafahana miatrika izay ainga avao zany amin'ny taom-pianarana vaovao 2024. Notsingana manokana ireo talentsekoly tamin'ny taogno 2024 ity mba hahafahana izy ireo miatrika ny ainga avao eo amin'ny setrin'ny fampianarana sy hatreny ny taom-pianarana vaovao. Isaraka izany ny fanaparitagna ny fiofanagna izay noraisiny teto araka nambarany Njoany Mario taleny sekoly adventiste Andapa sady nisolontegna ireo talentsekoly namany. Fanabeazana ho an'ny mpianatra, ray aman-dreny ary ny mpampianatra namana. Ny zavatra azo atao voalohany avy aty zany aloha dia miresaka amin'ny mpampianatra namana mpiara-miasa. Faharoa magnaraka izay rehefa vio amin'izay zany dia mitondra roan'izay amin'ny mpianatra. Efa tafita ho amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra dia mitondra azo amin'ny ray aman-dreny. Dia ny zay jiaby miaraka mitanteraka zay eo amin'ireo ray aman-dreny hanitanteraka zay fampiofanana ho amin'izay école des parents. Nambaran'ny Rawely Arjo tale nasionaly ny fanabeazagna adventiste nandritra ny fiofanagna fa tokotelo mamasaka nahandro ny fanabeazagna ka tsy tokony atao antsirambina. Ankoatra ireo talentsekoly dia natoloran'ny fiofanagna manokana ihany koa ireo mpianatra ary nambarana nandritra izany fa mila mafoitena ny olona iray raha te ho tafita sy ho manam-pahaizana. Izany dia nitohy tamin'ny fanofanagna ray aman-dreny. Taoreny izany dia nilaza i Anita reny mpianakaviagna ao amin'ny distrikany Nosy no sady nisolontegna ireo ray aman-dreny miatrika fiofanagna fa tsy nety ny fanabeazan'ny zanany hatramin'izay. Manomboka eto dia dingana lehibe no ho ataony hagnaraka amin'ny antsakany sy andavany ny fiofanagna izay noraisiny. Tsy mety fomba fitezegna taloha tagny be miezaka zay ray aman-dreny zegny hiteza zanakany araka ny tsara araka ny torohevitra izay nazonay tarity hoe. Fotoana mihitsy ianao mianatra leso mety mandany fotoana ianao manao exercice ny olona mety efa matory mbola matory amin'ny maraina fa ianao amin'ny efatra maraina ianao efa mifoa. Misy ankizy manao cours, misy ankizy manao recherche, misy ankizy manao travail de groupe miantony zany rehetrarehetra zany fikirizana ezaka fandavan-tena aza manantena ho tafita ianao nefa tsy mianatra, aza manantena ho tafita ianao nefa tsy mianatra lesona, aza manantena ho tafita ianao nefa tsy manana faharetana. Fa raha tianao no tafavoaka amin'ny fianarana mila fikirizana, mila fandavan-tena. Ity no fiofanagna fanitelo no karakaren'ny départementan'ny fanabeazagna adventiste atao amin'ny Fédération de Madagascar avaratra ndren'olovelo José Lito ho an'ireo mpampianatra adventiste magneragna ny FMN. Fa tamin'ity taona 2024 ity kosa dia natokana ho an'ireo talentsekoly no nisitraka izany. Nankasitraka zao etsika lehibe ataon'ny départementan'ny fanabeazagna izao ny mpitantanasa eo agnivon'ny Fédération de Madagascar avaratra tamin'ny alalan'ny tonia-panatanteraka pasteur David Ambolatina Tsilavina izay nanome voninahitra
io fotoagna lehibe io hatramin'ny farany